mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. falinaraba antsika reavaka malalahatra hatry dia alakamisy faharoambin'ny folo ny volana oktobra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny boky ny tononkirany Solomona fahavalo, tononkirany Solomona fahavalo, andininy fahavalo sy fahasivy. Aminaran'i Jesoa: manana zandry vavy tsy mbola misy nono zahay, ahoana no ataonay amin'ny zandry vavinay? Raha mby amin'izay andro angatahan'ny olona azo hovady, raha mandy izy dia anangananay tilikambo volafotsy eo an-tampony, fa raha varavarana kosa izy dia ho tapenanay hazo fisaka sedera. Ray masino, manamasinanay ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ny volana oktobra moa tsika dia saika miresaka ny fitiavana, ny fifangatiavan'ny mpivady, ny fifangatiavan'ny mpifamofo. Raha ny mofinaina no resahana dia mampitodika antsika amin'ny fitiavana ao anatin'ny fiainam-pianakaviana. Ity tononkirany Solomona ity dia anankiray amin'izay iresahana ny fitiavan'ny fifankatiavan'ny mpivady, ary tsy fifankatiavan'ny mpivady fifankatiavan'ny mpivady fotsiny fa ireo rain'ny fiangonana tamin'ny fotoan'andro, na ry Chrysostome, na ry Théorine, na ry Augustin Nelo, dia samy nijery ny tononkirany Solomona tsy amin'ny mahafitiavan'ny mpivady azy loatra fa ny amin'ny fifankatiavana, ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana, fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ary ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana koa aza no anoharana ny tantaraina ao amin'ny bokin'ny tononkirany Solomona hoy ireo mpivaofy rain'ny fiangonana tany aloha zany. Fa aty aoriana kosa dia somary tsy izay loatra. Ny vovin'ny testamenta taloha dia somary mahitsy fijery ka amin'ny tena fifankatiavana tsotra fotsiny izao no resahan'ny bokin'ny tononkirany Solomona. Fa inona mahatonga an'izany ataontsika hoe fahasamihafan-kevitra be izany ihany eo amin'ny fomba fijery na fomba famaky tononkirany Solomona ity, izay ny etika-hevitra be mihitsy nahatonga azy zoatra masina. Ny tononkirany Solomona dia tononkalo-pitiavana, tononkiram-pitiavana mihitsy, ary miverina fa nosoratan'i Solomona any amin'ny taona 10,000 ano any, 10,000 ano any. Any amin'ny taona 10,000 ano any no nanoratan'i Solomona azy. Solomona teo amin'ny tapon'ny voninahiny, teo amin'ny tapon'ny fitiavany koa raha zany izy ilazana azy. Solomona moa nanana vady tsindrany betsaka, vady tsindrin-drano betsaka hoy ny soratra masina. Raha ohatra ka jerena amin'ireo loharano anankaiky azy dia ny hoe nanana vady tsindrin-drano 80, vady 80 sy ny tahaka izany Solomona. Ary anankiray tamin'ireo vady izay tao anatin'ny harem, na ilay toerana izay nipetrahan'ny olon-tiany Solomona maro ireo, ny ilay vehivavy anankiray ilay antsoina hoe Solemita, hitantsika amin'ny fahafito mono mamazava be mihitsy ny anarany, miverena ry Solemita, miverena mba hijerena ianao. Ilay vehivavy antsoina hoe Solemita. Ny tononkirany Solomona dia ahitana izay dinidinika hifanaovana reto mpifankatia reto. Solemita dia nanana fofombady mpiandry tambanivohitra. Solemita tambanivohitra arak'izany koa zany ilay mpiandry izay tian'ny Solemita tantaran'ny bokin'ny tononkirany Solomona. Solemita na filazan'ny tononkirany Solomona voalohany andininy fahadimy misy hoe mivaly mainty afa tsara tarehy, izany hoe mainty afa tsara tarehy Solemita, maintin'ny masoandro, maintin'ny fiandrasan'ondry, maintin'ny ainandro eny tsara satria tambanivohitra Solemita. Ary dia izay sary iray no tantaraina ao anatin'ny bokin'ny tononkirany Solomona, izay tovavy sy tovolahy mifankatia izay mpiandry sy vehivavy tambanivohitra mifankatia, saingy nalain'ny Solomona ho tao amin'ny haremany na ho isan'ireo izay nalaina keriny mihitsy i Solemita mba hiaina tao andapany mpanjaka.
satria tonga vady tsy indrindranony Solomona zany i Solemita. Dia Solemita manina ilay fofombadiny no tantaraina amy tapany lava be eo antonokirany Solomona sy ilay mpiandrindro mitady any Solemita. Ny fampitady zany a i Solemita sy ilay mpiandrindry ary izay fifankatiavana tsy azony tanterahana zay mihitsy raha zay nazy ilazana azy, fifankatiavana tsy nety mihitsy satria ilay vehivavy dia efa nalainy Solomona tany amy voninany, tany amin'ny toerana mahafinaritra kanefa tsy tamana tany, tsy tena tia ilay toerana zay tsy tamana tany amy toeram-boninahitra, tany amy toerana mahafinaritra no maniny Solomona ho azy ity Solemita ity, fa manina ilay mpiandrindry izay tiany sady dia azy. Tsy tafaraka mihitsy moa izy raha ohatra ka jerena ny tantarany ty tononkirany Solomona ity. Be de be reo tantara, be de be reo karazakazana ataotsika hoe opéra ndresahana tantarany Solemita. Anankiray am'reny a lay ny soratan'lay frantsay anankiray Emmanuel Chabrier izay efa any amy taona faraparany taonjato fahasivy amby folo anoany a no na fiandohanany taonjato faharoapolo no nampalaza lay karazana opéra nataony Emmanuel Chabrier ty hoe la Solemita. Fa nafinaritra dia isan'ny hira ny apahany tamin'izy ty aty aoriana lay Amerikanina mainty hoditra antsoina hoe Barbara Hendricks, saika fantatritsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny Barbara Hendricks satria betsaky reo hira mbola rentsika irainy Ave Maria, Amazing Grace, Minuit Chrétien, be de be reo karazan-kira zay irainy Barbara Hendricks mbola rentsika ary izy koa moa fantatsika raha tao satria vehivavy zay tsara feo zanaka pastera any amy taona dimy amby efapolo na valo amby efapolo sy mijato sy arivo anoany izy niteraka nandalo ny fanavaka vaham-bolokoditra ary niainany zany de nrona tany amin'ny iraka sendrasendra eny efa pira raha teo moa izy fa de tonga lasa niady tamin'ny fanavaka vaham-bolokoditra i Barbara Hendricks. Isan'ny vehivavy tsara feo ty amy taonjato faraiky amy roapolo mihitsy ity vehivavy ty ary ny hira anankiray tamin'ny iteotsika hoe la Solemita zay noforoniny Emmanuel Chabrier ty. Zay iny fa misy manao hoe ity tantarany Solemita ity zay tantarany fifankatiavany Solemita sy lay vehivavy mpiandrindry de tena mampetry fitiavana tsy azony tanterahana amour impossible ao nareo satria efa lasa tany an-tapany Solomona lay tovavy tsara tarehy tambanivohitra ary nitomany azy lay mpiandrindry zay hitatsika amy tononkirany Solomona fa efatra amy tanisa ny atsara tarehiny ity vehivavy tiany ity amy teny hoe endre tsara tarehinao tompoky vahaviavako. Lisy koa moa ny etsony azy tsy de nampiasa teny loatra hoe Solemita izy raha tsy aty amin'ny fafito fa lisy foana ny etsony azy, lisy na lily hitatsika amin'ny tononkirany Solomona faharoa manao hoe izao de voninkazo eny an-tanety any sy lily eny an-dohisa toy ny lily eny amy tsilo de toy zany tompoky vahaviavako. Lily moa amy tononkirany Solomona de lisy ihany, lisy no afantarantsika azy fa lily izy ao amy tononkirany Solomona. Dia tononkirany Solomona fa efatra lay lehilahy mpiandrindry de mitanisa mihitsy manao hoe endre tsara tarehinao lisy na tsara tarehinao Solemita na tsara tarehinao tompoky vahaviavako, tsara tarehinao, ny masonao de toy ny voro melala, ny volonao tahaka ny osy andiany, nifinao tahaka ny ondry vavy andiany sy tahaka ny kofejaky ny molotra saingy tsy tafaraka mihitsy ireto mpifankaty ireto. Tahaka zany koa Solemita koa de mamboraka ny fitiavany anyty mpiandrindry ty any am'le toerana zay misy azy any. Ary zay mahatonga Solemita ny teny sy lay mpiandrindry miteny manao hoe aza defoazina ny fitiavana raha tsy efa sitrapony, raha tsy efa mety lay contexte na mety le vanim-potoana na mety le findrangan-javatra satria ny fony fitiavany Solemita sy lay mpiandrindry saingy tsy azony tanterahina noho izy efa any an-dapany Solomona. Dia avelatsika eo iny somary tantarany izy roa iny fa mamarana le tantarany Solemita sy Solomona mpanjaka ary ilay mpiandrindry ny tononkirany Solomona. Teo izy ny mindiny ny fahavalo miteny manao hoe
manana zany vavy tsy mbola misy sonono zahay ahoana no ataonay amy zandrinay vavy raha mby amin'ny andro angatahan'ny olona azo vady. Zany hoe maka lesona zany ito lay nitonikirany Solomona zandriny Solemita ity vavy ity re zany azo ilazana azy atao mana zandry vavy kely zany Solemita dia io zandriny Solemita vavy io zany mbola tsy tonga taona, mbola tanora, mbola mineur, zay le teneniny hoe manana zandry vavy tsy mbola misy sonono zay zany hoe mbola tsy tonga taona, dia rehefa tonga kosa ny taonan'izy io mby amin'ny fotoana ahafenony ny taonan'izy ka hoangatahan'ny olona ho vady de ataonay ahoana ho zany ireto zoko vavy ireto raitapo. Raha afaka manala ity andininy ity zany a zay ny andininy fahasify andininy fahavalo de mampiarana antsika lafin-javatra roa na telo lehibe. Ny voalohany de zao a ny fitiavana ao amin'ny tononkirany Solomona dia raharaha-pianakaviana, ny tokantrano de raharaha-pianakaviana. Rehefa mandefa manambady mamoaka zazavavy a dia raharaha-pianakaviana. Tsy de ohatran'ny toetrandro iainantsika vanim-potoana ankehitriny loatra. Amin'ny vanim-potoana ankehitriny a dia zany hoe raharaha-mpanambadiana zany de olona anankiray a, lehilahy anankiray na vehivavy anankiray a mandeha manambady a de milaza amin'ny olona manao hoe za hanambady. Fa tsy ohatry zany ny raharahan'ny baiboly tamin'ny andron'ny Solemita na amin'ny andro kristianina hatramin'ny taonjato sy 180 de ny hoe rehefa misy zazavavy avoaka de raharaha-pianakaviana, fety-pianakaviana, fifalia-pianakaviana. Ary zay ny mahatonga rehefa ohatra ka milaza raharaha ao am-piangonana de mandrakariva ny ray aman-dreny no aty Madagasikara moa zany fa any ampitan-dranomasina de ndraindray ny tsy ny ray aman-dreny ny zava-dehibe fa dia le olona anambady no milaza zay de anambady. Fa ny malagasy, kristianina malagasy de zao rehefa atao manambady ny zazavavy sy ny zazalahy dia ny ray aman-dreny no mampahafantatra lay hoe ny zanakay de anambady. Ny renibe na ny raibe eto raha moa dia ny raitapo mihitsy a no mampahafantatra hoe anambady, zany hoe fifalia-pianakaviana, zany hoe mamoaka zazavavy, fifalia-pianakaviana, voninahitry ny fianakaviana, zany hoe mamoaka zazavavy. Zay mahatonga an'reto olo reto hoe ataonay ahoana ary izy rehefa mby amin'izay fotoana ivoahany ao anatin'ny tokantrano ka anambadiany zay. Sarobidy ravako lay fahatsapan'ny tanora zazavavy fa fifalian'ny fianakaviana ny mamoaka zazavavy ao anatin'ny fahamendrehana, zany hoe zazavavy nahatandritena tsara. Hitantsika io hoe mana zandry vavy tsy mbola minono zay ataonay ahoana, zany hoe vehivavy nahatandritena tsara ary fifaliana ho an'ny fianakaviana ny mamoaka ny zany zazavavy nahatandritena ary ary voninahitra izany. Ny era victorienne izay ny ainana nanomboka aty amin'ny taonjato famiraparatony taonjatotsika moa, ny era victorienne no nitondra ny fanomezan-toerana, ny fanajana, ny fahadiovan'ny vehivavy. Tokony hazavy zany fa raha ohatra ka any alohan'izany a dia tsy zany ny vehivavy, tsy zava-dehibe ny fahadiovan'ny vehivavy. Fa ny era victorienne zany hoe ny tany Angletera no nipoiran'ny fanajana ny fahadiovan'ny vehivavy, fanajana ny tanora zazavavy, fanomezam-boninahitra azy rehefa mivoaka anambady. Ary io akanjo mariazin'ny vehivavy io akanjo mariazin'ny zazavavy io dia mbola vokatry zay era victorienne zay any amin'ny taona 1870 ny voalohany a azo lazaina hoe namirapirata n'lay nanaovana lamody na akanjo zay tena amin'ny endriny mitovitovy am'izio andro iainantsika izao, andro iainantsika izao io dia zaron'olo vana mandrakitiny an'io ny hoe zava-dehibe amin'ny olombelona, indrindra zava-dehibe amin'ny kristianina ny hoe mamoaka zazavavy madio na atandritena ao anatin'ny tokantrano. Ary zay ny dika nyty andininy fahavalo sy fahasify ty avy amin'ny tony andininy tony no nakan'ny ataontsika hoe ny anglisy, satria endrika fanambadiana zay lovatsika mandraka ankehitriny io dia modely nalaina tany Angleterre tamin'ny andro natsika hoe era victorienne. Ny fombafomba rehetra ary nisy zavatra tsy novan'ny olombelona tao anatin'ny 100 taona mahery, 50 am'y 100 taona, 80 am'y 100 taona
dia iny atao ve iny akanjo mariazy iny anankiray am'izay hoe ohatran'iny foana izy iny mety me foy kely fotsiny mety me lava kely miovalobo kely fa de miverina ohatran'iny iny ihany zay ilazana ny fanajanany hoe isan'ny fanajana ny fanajany lehilahy ny vehivavy ny famoahany azy amin'ny fomba miaja ao anatin'ny tokantrano ray aman-dreny zay ny voalohany. Fa ny faharoa zay aseho ny tetety oatra masiny ty hoe tsy hoe fifaliany ny fianakaviana ihany fa izao koa sary-piaro amin'ny zanakavavy ny fianakaviana. Zay mahatonga azy mitena hoe raha mandy izy a dia hananay tilikambo volafotsy ao atapony. Raha ohatra ka mijery mandy ianao de misy a manda manda be anankiray de lava be iny azo andedianana iny 2 metatra fa izao elanelany mandy eny de izao misy tilikambo izay manara-maso izay mandehandeha eo manodidididina ny manda zay mitady akatra ny manda na tahaka zany dia misy tilikambo na izay iandrasana zany izay tazanana ny manda ndika zany de zao sary-piaro amin'ny zandriny vavy sary-piaro amy zazavavy zany ny fianakaviana. Zay tireny koa mana hoe raha varavarana indray izy de zao hotapenana azy fisaka setera zany hoe tsy varavarana itikidiran'olona fotsiny fa varavarana mihidy sary-piaro mihitsy ary i varavarana zay tapenana zany hoe varavarana le varavarana zany lay lavaka idiranao iny dia asiny raha azo fisaka setera eo zany hoe azo fisaka tsara sedera tamin'ny fotoan'andro de azo tsara asa raha am'izao andro antsika zao na palissandre na ty Madagasikara na ébène na bois de rose fa sedera tamin'ny fotoan'andro de isany azo tsara tamin'ny andron'ny Solomona dia milaza fahasarotam-piaro zany. Ndraindray tsy sapany zazavavy raha ohatra ka metrahana fanontaniana izy hoe taiza ianao mametraka fanontaniana amin'ny anatahany na ndravaviny na ndray aman-dreny taiza ianao fa manino no deriva na sy sisa izy ny olona miaraka aminao iny fa dia ndraindray misarotiny fa manina koa ny metrahana fanontaniana zany efa lehibe fa itony andininy tony manazava fa hoe sary-piaro aminao zazavavy ny fianakaviana voninahitry ny fianakaviana ianao zay mahatonga azy mitemana hoe tilikambo volafotsy zany hoe tsy hoe raha sary-piaro de tsy hoe tilikambo hazo ny eo na tilikambo vy fa tilikambo volafotsy milaza fahasarotam-piaro milaza koa hoe lay sedera de milaza fahasarotam-piaro feno fitiavana fiarovana no anton'lay izy. Ohatsika manao hoe ndraindray ndrivotra iaina ankehitriny de somary tehironany amin'ny fahafahana ny zazavavy ankehitriny zay zony zany saingy tsy tokony atoroany de ny hoe sary-piaro aminao zazavavy ny raitapo aminao ny fianakavianao ary te amoaka anao ao anatin'ny fahamendrehana amin'ny fotoana zay tandrifiany zany araka io teniny manao hoe raha mbi am'izay andro angatahan'ny olona azy izy dia tiana hivoaka ao anatin' zany fahamendrehana izany zay ny dikan'lay fahasarotam-piaro eto tsy eo ihany fa raha mamaky ny tokiran'ny Solomona faharotsika dia hoy moa lay mpiandrondry raha miteny any Solemita izy zay mahatonga ny Solemita miteny amin'ny raha vaviny eto na hoe sary-piaro amin'ny raha vaviny satria le mpiandrondry de sary-piaro be tamin'ny Solemita ho le mpiandrondry tamin'ny Solemita manao hoe toy ny lisy eo amin'ny tsilo ianao tokiran'ny Solomona faharoa andiny voalohany toy ny lisy eo amin'ny tsilo ianao zany hoe ny lisy any voninkazo tsara tare indrindra tamin'ny fotoan'andro raha mijery ny aéroglyphe ianao de mahita lisy amin'ny aéroglyphe ny Egyptiana ka lay lisy any dia milaza voninkazo tsara tare saingy voninkazo ho le mpiandrondry zany amin'ny Solemita manao hoe lisy eo afovoan'ny tsilo ianao taiza ianao nahita lisy nisy tsilo ny tsilo fantatritsika dia ny voninkazo misy tsilo de ny rôzy saingy ny rôzy tsy fantatry ry Solemita tamin'ny fotoan'andro de zay natonga azy ny teny hoe toy ny lisy eo amin'ny tsilo ianao fa raha nisy rôzy zany de hoe toy ny rôzy ianao zay mahatonga ny rôzy symbole na voninkazo manambara fitiavana satria
tsara tarenao fa tsy zay rehetra mahitanao de makanao, tsara tarenao tahaka n'iny rozy iny fa tsy hoe zay rehetra mahitanao de mibedanao na mandray anao. Fitiavana saro-piaro be mihitsy, ary zay mahatonga ny solemita mamindra izany am'ty zandriny vavy manao hoe raha tilikambo raha mandy izy de asiany tilikambo volafotsy eo an-tapiny. Fitiavana saro-piaro reafako asika manao hoe saropidy any ny fahatsapany ny zazavavy ny maha izy azy a saro-piaro aminy ny fianakaviana. Ary ny fahatelo farany zay aseho ny ety andininy ity dia misy fotoanany tokony ho fantatry ny tanora zazavavy fa misy fotoanany ny fitiavana, misy fotoanany ny fitiavany. Ary ny antsoina hoe fotoanany fitiavana dia eo amin'ny fifanenan'lay fifoazany fitiavan'lay zazavavy sy ny fahatongavan'lay mpangataka. Azany hoe ny fitiavana ao amin'ny bokin'ny tonkiran'i Solomon dia tsy zavatra ataotsika hoe tsy voafehan'ny olona izy saingy voafehan'ny olona ihany ko. Zany hoe ny fitiavana dia toy ny afo. Zay mahatonga azy miteny manao hoe raha miteny izy manao hoe na de nohony maro aza tsy mahavono ny afo ny fitiavana, le lafo midedadeda masika tahaka ny fiaina tsy hitany fahasaro-piaro, ny renirano tsy mahaboaka ny fitiavana. Io lay firetam-pon'lay solemita izay nahatsiaro ny fitiavany n'lay fofombadiny dia io fitiavana io zay ambara manao hoe io tonga amin'ny fotoanany io, io tonga amin'ny fotoanany io. Ary rehefa tonga amin'ny fotoanany io de miredareda izay tsy matin'ny fizantoetra, tsy matin'ny ninoninona. Ary raha misy olona mividy fitiavana ozy de zao atao tsinitsininy izy. Any malalako ary any malalako olay mpanoratra ary dia izay toe-tsainy zay tsy tonga ho azy ao anatin'ny zazavavy raha mbola ao anatin'ny fahazazana izy, raha mbola zandry vavy tsy mbola misy nono izy dia tsy ao anatin' zany ny bokon'ny tonkiran'i Solomon. Zavatra iainany tonga ao anatin'ny zazavavy zany rehefa tonga am'lay fotoana ifoazan'ny fitiavana izy. Ny dikan'zany de tsy tokony ho maika fa tonga amin'ny fotoanany a ny fifoazan'ny fitiavan'ny zazavavy. Fa mila mitandry tena izy mila miambina ny tenany izy fa misy manimba zay ny tenin'ny bokin'ny tonkiran'i Solomon hoe amboaolo misy manimba ny fitiavan'ny zazavavy, misy manimba ny bika manendriky ny zazavavy, misy manimba mihitsy azy ny mahaizany zazavavy raha ohatra ka tsy tsara ambiny izy, ary ohatra ka tsy mahatandrina ny tenany izy ary tsy voatandry ny fianakaviana azy. Ivavakisika tompo am'zao nanao zay noho ny amin'ny soratra masina zay manazava aminay ny mahasarobidy ny tanora zazavavy, mahasaro-piaro ny fianakaviana amin'ny tanora zazavavy. Misaotra tompo noho ny afatrao zay takatray ny heviny de mivavakisay ho an'ny tanora zazavavy mba hoendry mahasaro-piaro anay fianakaviana, mahasaro-piaro anay fiangonana. Tianay ny ananany zanakay vavy fahendrena, ananany zanakay vavy fifaliana amin'ny andro ny fahatanorany, iarovana ho azy ao anatin'ny fahadiovana, ao anatin'ny fahamasinana, mba iainany amin'ny fitiavana ho feno fahasambarana. Mivavaka izay tompo mampahirezo ny tanora zazavavy rehetra zay miaina ao anatin'ny fahatanorana mba hivelatra, mba hifaly ao anatin'izany fivelaran'ny fahatanorana zany. De mivavaka izay ho an'ny ray aman-dreny zay mitaiza tanora zazavavy, mivavaka izay ho an'ny fianakaviana mitaiza tanora zazavavy, mba samy hotahinao ny fikelezanaina, mba samy rakofanao ny fahasoavanao ny fikelezanaina, ka anjary ho fifalian'ny fianakaviana ny fotoana zay hamoahana zazavavy. Ho an'ireo zay tanora zazavavy mety mandalo fizantoetra, mety mandalo olam-pitiavana, dia trotronay ambavaka mba andresy hatrany ary rakofanao amin'ny famindramponao. Ho an'izay sanatria misy mandalo ratram-po de sitrano tompo fa ao aminao misy ny fanasitranana. De mivavaka izay tompo ao an'ny tokantrano tsirairay, anjaka amin'ny tokantrano tsirairay eny ny fiadananao sy ny fitiavanao amin'ny Jesoa. Amen.